ka raha ohatra ka ty le mpandaingy ty no tiandaingy amin'olona be deaibe de le artiste no manome anazy possibilité de zany hoe le artiste zany mamitaka an'le tola rehetrarehetra ampidiry reo mba hiano lainga de tretareo am'izay zany hoe tokony le vahoaka ve zany tokony mbola noana an'ireo artiste reo mbola tokony tian'ireo artiste reo raha reo artiste reo nefa mamandalitra an'zareo mitondra an'zareo any amy laboratoire misy olona tiamono ato tamon'olona de misy olona zany karamaina hitondra-dreo olona reo any amy laboratoire de hiteny ve ny artiste zay tsy responsable zay juste manao ny asanay fotsiny. Salama dole saika mba anome famakafakana kely zany mikasika ny artiste en propagande satria zareo reo zany miezaka mandresy lahatra atsika fa hoe zegny manao ny asanay hoe ny karamaina zay ina moa zany anao ny asanay de nanao ny asanay zany zay de tsisy arakaraka vita milamina ohatrany hoe reny le gendarme le mitifitra olona reny de ninay ma tsy ordre ninay ouais moi je ne fais que exécuter les ordres c'est mon métier de afakafaka am'izay zany le miaramila mitifitra olona satria miaramila moa zany efa nalentaka anatin'ny sainy ouais, la discipline faisant la force principale de l'armée, il importe que tout supérieur obtienne par ses subordonnés une obéissance entière et une soumission de tous les instants. Que les ordres soient exécutés littéralement, sans hésitation ni murmure, et l'autorité qui les donne en est responsable. Et la réclamation n'est permise qu'après que le soldat exécute. Zay zany ny miaramila zany de hoe tsy ina moa zany tsy mahazo miady hevitra fa hoe ordre ninina zany io de ataon'olo le zavatra namon'olona ianao zany amin'ny tifitr'olona ianao ataon'olo de avy eo anao vanao réclamation hoe ahoana i chef so tsy mahazo manao réclamation zany raha tsy afaka manao zavatra de miaramila de mety hoe arahana am'izay hoe la discipline faisant la force principale de l'armée hoe matoana anao soni tao de exécuter ordre fa ny artiste kosa tsisy obligation na ordre hoe tsy maintsy anao an'io fa matoa izy manao an'io de vokatry ny fony fitiavany vola initiative personnelle nanaovany io tabatabazy olona vola hoe ty ny milliard ty de ataovy io de inona moa ny mission ny inona moa zany artiste maninona ny mpanao politika no mandoa vola amin'ny artiste inona ny antony satria voalohany le mpanao politika efa tsy reveny olona zany izy karaha hiteny izy hoe tongava ry atsonjo be daholo fa za misy ariteniko anareo ka raha ohatra ka tiany olona izy tsy mila artiste gne fa manina izy mandoa vola be amin'ny artiste satria fantany fa tsy azo olona izy ça c'est d'un efa tsy reveny olona zany izy de fa no maharaka an'izany de misy olona zany stomina ohatrany kisoa tambatambazina kaly zany tsipy eo ny mangazo de miazakazaka dao ny kisoa rehetrarehetra le artiste no mandefa an'ireo manome anina an'ireo kisoa reo de tonga eo de refa eo am'izay zany de afaka mandainga alefa ny lainga rehetrarehetra an'le fa mpandainga zany hoe zany le olona efa tsy mino ny lainga le olona tsony le mpanao politika tsony fa le artiste zany mandeha misitona an'iren'olo reny any an-trano ina moa zany mba hieno lainga zay ny fandehan'le izy de inona zany ny asan'ny artiste am'izay fotoa am'izay de manipy olona hieno lainga zany hoe mampidiky izy olona mamandatra olona le artiste ny fitaovana satria le mpanao politika tsy manana moyen izy afahany ina moa zany mamandaritra ny olona be deaibe fa le artiste manampy azy ka raha ohatra ka ty le mpandaingy ty no tiandaingy amin'olona be deaibe de le artiste no manome anazy possibilité de zany hoe le artiste zany mamitaka an'le tola rehetrarehetra ampidiry reo mba hiano lainga zay ny fandehan'le izy ka izy moa le artiste
fa manina moa reo artiste reo no karamaina satria reo artiste reo matarik'olona. Inona mahatonga ny artiste matarik'olona reo artiste reo? Inona natonga andreo artiste reo inona malaza? Natonga andreo artiste reo malaza de reto olo reto olona fitany reto be de be reto. Raha misy artiste hafa mahay ihany fa tsy manana olona maro izy de tsy afaka manao an'io, fa le olona le artiste le tiany vahoaka no omen'olona miliara de mamitaka andreo vahoaka, le vahoaka le mankasitraka anazy tia anazy reo. De tretareo am'izay zany hoe tokony le vahoaka ve zany tokony mbola noana andreo artiste reo, mbola tokony tia andreo artiste reo, raha reo artiste reo nefa mamandalitra an'zareo, mitondra an'zareo any amin'ny laboratoire. Misy olona tia hamono ato tamon'olona de misy olona zany karamaina hitondra andreo olona reo any amin'ny laboratoire de hiteny ve ny artiste zay tsy responsable zay juste manao ny asanay fotsiny. Zay fandeha an'izy de ny artiste zany ohatranao afahafa maina fotsiny hoe zay nanao ny asany non, mampinandalitra ary miratsy kombakomba ampamitaka firenena, ampangalatra volam-bahoaka, ampanondrana ina moa zany arenam-pirenena, mpamadika tanindrazana. De ny artiste complice ampamadika tanindrazana, complice ampamitaka vahoaka, ampivoaritra arenam-pirenena reo artiste reo. Ka ahoana moa zany am'izao fotoan'izao hoe ahoana le eritreritra reo mikasika le artiste reo? Raha ohatra reo artiste reo zany hitanareo fa mitsikombakomba amin'olona mpangala-bato, tsikombakomba amin'olona mpalody jadona, tsikombakomba amin'olona mitifitra vahoaka, tsikombakomba amin'olona manampina vavany vahoaka. De reo artiste reo miaraka aminy de inona filazan'reo? Reo zany complice anatin'le izy. Ka tokony mbola hotianareo ve? Tokony mbola akafizinareo ve reo artiste namadika anareo reo, nampinandalitra anareo reo, napidikizo anareo reo? Zay le fandeha l'izy. De am'izao fotoan'izao mizara vola ny artiste, nahazo amina miliara de no nahazo iny ianao zao. Vokilaingy ianao de nandeha mifidy. Vokilaingy ianao de nandeha mifidy. De lany avy eo le olona tsy nampoizinao, le olona ampinany anganiny ianao no lany eo. De ny artiste nahazo vola de tsitsitra izy. Tena milamina be zao. De dikan'izany zany de mitovy hevitra amin'ny olona malagasy isan-karazany hoe tokony boycotena reo artiste namita bahoaka reo tamin'ny inona moa zany propagande reo. Tokony tsy mila an'zareo tsony. Ny Madagasikara moa inona fa tsy de balaka bosy fa ny diaspora ty ivelany, ny organisateur zay mpanafitra artiste de tokony tsy hanafatra an'ireo mpiratsy-kombakomba reo. Raha mitolonareo zao am'izao fotoan'izao mitolona hoe contre le mpitondra tsy tokony ho lany mihitsy, raha jerena mivoaka am-pifidianana dia ny atsasa manilany gasy tsy nirevy azy tsony, tsy nifidy. De reo atsasa maniry reo mbola mizara koa reo vato reo, de am'ireo vato mizara reo mbola ao ny olona fitahana, ao ny olona namena vola, ao ny olona forcena hoe tsy maintsy hifidy, ohatrany hoe ny mpiasa fisco, mpiasa mpanjakana, be ny tanàna manery olona any am'rehetrarehetrana tsy maintsy hifidy, ao ny alabato am'ireo fa vato latsaky ny antsasany reo. De nareo organisateur zany manafatra artiste avy Madagasikara de tokony raha ohatra ka ray tolonareo amy tsy fakasitrana valim-pifidianana de tokony tsy ino moa zany anafatra an'ireo olo reo. Tokony boycotena reo, tokony tsy mijery an'ireo tsony mihitsy satria reo miaraka tsikomakomba am'le olona mpitifitra vahoaka, mbola tsikomakomba am'le olona tsy manome demokrasia, tsy manome fahafahana hiteny ho an'olony malagasy, am'le olona nanao amboletra ny fifidianana, reo artiste reo. De reo zany tsy tokony afarana mihitsy, tsy tokony amena vola reo satria reo igny efa nahazo vola be, reo na mitalana reo. De aveo zany efa nahazo vola be tary de tranquille andray de lasa andray izy anao spectacle andray. Nefa izy efa nahazo vola be amina miliara. Ka manindra tsy ampidiry anatin'ny tokony ampidiry anazy zany vola azo be, ny vola be fa azony. Fa mbola ingilingy andeha aninona ty ndray. De eo zany izy de andeha amin'ny vahoaka ndray de hoe tena tiako be nareo pakafia, nareo pakafia zao zay ny ataony. Nefa avy nikeny reo vahoaka reo. Tschüss.